Alleluia, alleluia, alleluia. Wow! Miarabantsika tratry nyity fotoana ao anatin'ny fandarana baiboly teny velona iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra ny révérend Dimy Andreason. Androany tsika resaka manokana ny herin'ny teny. Nisy fotoana Andriamanitra mitondra ny Ezekela, hitantsika zany eo Ezekela 7:30, dia mitondra azy tany anefitra teo amin'ny toerana nisy taolamaina. Dia nilatsaka taminy Ezekela ny tenin'ny tompo, hoy izy: ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto? Ary hoy izao: Jehovah tompo, enao no malala. Ny tena marina zany, tsy nitiany Ezekela no nambarany fa nitian'Andriamanitra. Andriamanitra niteny tamin'ny Ezekela hoe: enao ve mino Ezekela fa vitako mampiaina an'ireto taolana reto? Dia izy hoe: enao ro malala. Ry havana malala mpanaraka ity fandarana ity, ny zavatra mila fantatrao dia izao hoe ny tenin'Andriamanitra rehetra dia velona sy mahery. Hoy ny teny ny bokon'ny Abolona 4:2 hoe: ary hoaina ho an'izay mandray azy ny teny, mitondra fahasalamana ho amin'ny vatany rehetra, ary hitondra aina ho anao manaraka ity fandarana ity, ary fahasalamana ho amin'ny vatanao rehetra. Ahoana nefa ny tanterahana zany? Mila connecté amin'ny fihevitr'Andriamanitra ianao, mila connecté amin'Andriamanitra ianao. Eto ny tenin'Andriamanitra dia izao: ny fanahin Jehova izy mitondra ny Ezekela tany anefitra manoloana ireo taolamaina ireo. Mety manontany teny ianao hoe: mba afaka onge Andriamanitra, fa maninona moa nentiny any amin'ny toerana mangina feno fahafatesana? Raha amin'izao fotoana izao zany dia hoe entin'Andriamanitra ny toerana feno olana ianao indraindray, fa Andriamanitra miteny aminao tahaka ny tenenany tamin'ny Ezekela hoe: mivy ianao fa vitako mamelona an'ireo taola main'ireo. Ezekela moa ampahindrena ny teny hoe: enao ro malala, satria sitraponao no ekena, zay ataonao fantatra fa hainao atao. Ary androany nizaniza manaraka ity fandarana ity, ampitiavana be. Tsy fantatra hoe inona ny zavatra andalovanao androany, inona ny zavatra andalovanao amin'ny terinandro ity, inona ny zavatra trehanao, inona ny mampametraka baraingo anao amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra, tsisy zava-magaga tsy hainy atao. Fa zao mandefa teny izy, mandefa teny. Ary eto Andriamanitra nampianatra ny Ezekela. Rehefa niteny Ezekela hoe: enao ro malala, dia hoy izy manohy eo amin'ny 5:4, ary hoy indray izy tamiko: mamina ny amin'ireo taolana ireto ianao. Mamina ny izany hoe manambara, didio ireo taolan'ireo hisy nofo, didio ireo taolan'ireo hisy aina, didio. Zany hoe ny atao hoe faminaniana zany dia hoe Andriamanitra manome baiko, manome toromarika ny olona iray mba ny zavatra mbarany vavany, dia maneho izany fahefana mamorona izany, maneho izany fahefana mamelona izany, maneho izany fahefana manafaka izany, maneho izany fahefana manasitrana izany, maneho fahefana mitondra vahaolana amin'ny lafi-penina rehetra. Tsy fantatry ny ianao, tsy fantatry inona ny andalovanao, fa tahaka nyity teny latsaka tamin'ny Ezekela ity, dia milatsaka amiko indray ny tenin'Andriamanitra androany. Dia miteny amiko izy hoe: mino ve ianao fa ny olona mpanaraka ity fandaharana baiboly teny velona ity révérend afaka hiva? Dia hoy za aminy: enao ro malala. Dia hoy izy: raha miteny ianao ka tsy miananao amponao fa zay lazainao, inonao fa tanteraka, dia hitrango zany araka ny teny eo Marka 2:7-20 dia tonoko makasika amin'ny mpanaraka ity fandarana ity ny herin'ny fanovana, ny herin'ny fahatsarana, manasitrana anao tompo, manafaka anao, mampandresy anao, mampiona aminao ny amin'ny anjara vahaolanao zay nataony tompo tamin'ny hafa hainy ataony aminao. Nisy olona miantso aho Atarby tany faritry Fianaratso, dia niantso azy nanaraka ny fandaranao zay révérend izy, ary mamaky ny fijorona vavombelona atao anatin'ilay
gazety falefanareo isam-bolana tena mandalo ady aho zao fa mivoatra be de efa natao daholo misitsaboana rehetra mba olona manan-katao ihany izay fa tena tsisy azo natao e na mifahalalana olona nareo karazana dokotera manam-pahaizana no hiverina fa mety efa fito taona reverina tiako hanononanao teny a fa raha manonona teny ianao de mino afa ho sitrana de io za fa nanono tena ho an'ny tompo venao de io zay za fa diakona za fa zaho tsy miteny diakona na membre fiangonana fa ozy za hoe efa vita fiavanana tamin'ny tompo venao de nisafosaforoagna misy tantsaiko de nasaiko namerina vavaka fanolorateny jesosy io manasanao hiditra ato amiko manjaka manapa-ato amiko ianao de rehefa vitsy edy io za manjaka manapako aminao ny tompo akehitriny ivavako anao a fa ny tompo ny teneny zanany sy asan'ny taniny adidiny tonoko mitsahatra ny raha mandrika nandritra ny fito taona mandresy ianao vitsy zay dia nasaiko nisaotra an'Andriamanitra izy roa andro tateo rena de niantso azy loza nge révérend ozy loza fa tena rehefa vita le vavaka nataonao iny de nakany ny trano fidiovana de maina ny tao tsy nisy tsony efa roa andro zay taorina lentononao a nitsahatra tanteraka le raha voninahitro any tompo tateoriny zay sisy moniona de ozy tena misaotranao révérend fa ampisionanay taminao tamin'ny alala telefône tamin'ny alalan'ireny gazety mpagagany reny de nanafahan'Andriamanitra anay voninahitra ho an'ny tompo any nataony tompo taminy nataony aminao ihany koa sitrany ianao afaka ianao mandresy ianao a feno voninahitra tsy ianao ihany fenao sy ny taranaka ao a naraikaika raiso zany manombomy soran'ny tompo raha manaraka indray tompoko tianao Jesosy